Roviana ary sika no mety ahitan'Andriamanitra e. Miarabanao am-pifaliana dia faly manasanao indray hamaly an'ity fanontaniana ity, roviana sika no mety ahita na hoe mahita an'Andriamanitra. Samy maniry an'izany daholo ny kristianina. Maro amintsika no mieritreritra lalina hoe ahoana ary ny tena fomba ataoko mba ahitako an'Andriamanitra. Misy tena ahita azy mivantana mihitsy no eritreritra ao an-tsaina. Misy indray hoe rehefa mahita sombony amin'ny zavatra tokony hahafantarako azy dia efa ampy azy ay. Dia misy ary moa tahaka ny Tomasy hoe izaho tsy mahita raha tsy mino. Ary betsaka mihitsy no miteny an'izany hoe izaho tsy mahita raha tsy mino izany. Ny fanambaran'i Kristy nefa dia nanome mazava fa afaka ny mahita an'Andriamanitra ny olona anankiray. Hoy Tomasy indray mandeha hoe aseho ianay ny ray hozy izy dia ampy anay izay. Dia ahoana hozy izy Kristy? Izay ela izay ihany efa teo aminareo hozy izy dia tsy fantatrao ihany va hoe manahoana ny ray na hoe iza ny ray? Izaho sy ny ray dia ray ihany. Afaka nahita an'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany ireo mpanompon'Andriamanitra niainga tamin'ny ireo izay nandray azy voalohany teto an-tany, ny ray aman-dreniny, nitoy tamin'ireo mpikarakara ny raharahan'Andriamanitra tamin'ny fotoana nahaterahany sy ny nialehibiazany, ary nitoy ihany koa tamin'ireo nifanerasera taminy sy ireo mpianany dia mandrapatonga an'ireo apôstôly taty aoriana dia afaka nahita an'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy izy ireo. Roviana izany mahita an'Andriamanitra, efa nahita an'Andriamanitra izy ireo tao amin'i Jesosy Kristy tamin'izany fotoana. Fa izao ny afatry Kristy, manafatra asy ianao Kristy. Jaona 4:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, mety efa maro amintsika mahay sy anjery azy io ihany. Fa andao ange mba haverina kely amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Jesosy io izany ilay inoana. Ao an-tranony ndraiky ozy izy misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo. Ary andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Roviana izany sika no ahita an'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay indrindra, hiverina indray Kristy dia akantsika ho any aminy amin'izay toerana efa namboariny, manamboatra toerana sarobidy indrindra, soa indrindra ho antsika izy, dia hiverina akantsika ho any aminy any amin'izay toerana izay. Eo amin'ilay fiverenany akantsika izany dia ahita azy isika amin'ny voninahiny eo amin'ny rahony lanitra. Izany ilay fanantenana ambony indrindra izay tokony iainan'ny kristianina sy hiveloman'ny kristianina, antony hahaveloman'ny kristianina sy hifalian'ny kristianina ny hoe ny ahitan'ny Kristy indray eny amin'ny rahony lanitra. Dia tsy hoe mifankahita fotsiny eny amin'ny rahony lanitra, fa ambonin'izay dia ilay hoe alaina ho any amin'ny Kristy amin'izao vatantsika, fa tsy fanahy maniditsidina, vatana izay novana tao anatin'iray mpimaso, dia any amin'izay hitoerako Kristy no hitoeranareo. Miaraka amin'ny Kristy, eo izany ilay mahita ny Kristy, mahita an'Andriamanitra amin'ny maha izy azy tanteraka. Ny nanohizan'i Jesosy azy inge ao amin'ilay Jaona 4:4 dia hozy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Ny kristianina izany, ianao io izany, izaho izay mifampiresaka aminao io izany, dia mahalala n'ilay lalana izay efa nalehan'i Kristy. Ahoana ny fomba halalantsika an'izay? Ilay akaiky an'Andriamanitra isika, ilay mifandray amin'Andriamanitra isika, dia izy no manoro antsika amin'ny alalan'ny fifandraisana aminy. Ilay soratra masina ity no maneho an'izay hoe fantatsika ny lalana ho any amin'izay alehany. Ato amin'ity soratra masina ity no misy ny fahatoro lalana, tondrozotra an-dalana arahantsika makany amin'izay nalehan'i Kristy. Ao ny tantaran'i Kristy ilay nitondra antsika. Dia mbola manohy ihany Kristy. Tsy fantatra hozy izy Tomasy aloha izay alehanao ka atao anay ahoana ny fahafantatra an'izany. Dia namaly amin'izay Kristy ao amin'ny 5 Jaona 4:10. Dia izao nivaky ny teny hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Kristy no hany lalany tokana ahafahantsika mizotra ho any amin'ny ray. Mety raisinao angamba izay teny izay hoe dia rehefa maty izany dia mankany amin'ny ray.
Mety raisinao koa ngamba izay teny izay hoe Kristy foana no mitondra anahy, na manota na tsy manota. Za na mpanota be tahaka ny aza dia Kristy foana mitondra anahy mankany amin'ny ray. Eny, marina fa Kristy mitondra anao, mitondra anahy mankany amin'ny ray. Fa saingy mitondra antsika amin'ilay hoe lalana izay fantatsika fa nalehan'i Kristy. Ny lalana izay efa nalehan'i Kristy ihany no lalana izorantsika. Izay no mitondra mankany amin'ny ray. Fa tsy hoe izay lalana tiako fotsiny ny ihany fiainako andavanandro ny izay lalana tiako fotsiny, izay zavatra tiako hohanina, izay zavatra tiako jerena, izay zavatra tiako tafiana, fa ny lalana izay nalehan'i Kristy. Izay fomba tiako arahana fotsiny dia tonga any amin'ny Kristy daholo. Tsia, ny lalana izay nalehan'i Kristy no mitondra mankany amin'ny fahitanan'Andriamanitra, mankany amin'ny fahitanan'i Kristy. Dia arak'ilay fitantsika teo hoe Filipo no nanontany hoe aseho ianay ny ray dia ampy anay izay. Dia namaly any Filipo Jesosy hoe izay anga izany efa nitoetra teo aminareo dia mbola tsy fantatrao ihany va aho ry Filipo? Te hiteny izany Kristy hoe mbola tsy fantatrareo ihany ve ny ray amin'ny alalako? Izay nahita aho izy dia nahita ny ray. Jaona 4:7 no milaza an'izay. Izao izany ny famontinana azy hoe niara-nonina sy niara-nandeha tamin'Andriamanitra nandritra ny taona maromaro ny mpianatra. Izay ilay hoe nahita an'Andriamanitra. Ary efa nilaza mihitsy ireo mpianatra hoe efa nahita ny Mesia izahay, nalay voahosotr'Andriamanitra. Ary tanteraka tao amin'izany zavatra niainan'izy ireo izany ny fahitana an'Andriamanitra. Nanatombontsoa izy ireo dia mety maniry foana tsika raha mba izaho koa mba tamin'ny andron'i Jesosy dia mba nahitan'i Jesosy. Fa saingy izao efa aty aoriana isika, inona ny tombony? Efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy, arak'ilay teniny tetsy ambony hoe ho avy indray aho handray anareo. Izay ny tombony. Fa ireo tamin'izany fotoana dia mbola lasa nodimandry aloha, dia miandry ny fananganana ny maty, izay vao ahitan'i Kristy indray. Efa isika dia efa aty akaiky antombotra ny fiverenany. Ho avy Kristy, ary tsy ho avy amin'izao fotsiny izy fa ho avy handray ireo izay mino azy ho any aminy. Ianao ve maniry an'izany? Maniry ahita azy ve ianao? Sa mety atahotra hoe sao dia hitany daholo ny fahotako dia menatra, na sao dia ambarany amin'ny olona daholo ny tsy fahombiazako dia menatra? Tsia, fa izay mino an' Jesosy, izay nandray azy ho izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ianarany. Zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra isika, mino azy ary raiso ilay hery omeny dia ampahery antsika izy. Fombantsika ny Andriamanitra, andao sika hangataka mbavaka ny makasika an'izany mba tsy ho votsitra na ho verimaina izany teny ny soratra masina izany. Hivavaka isika. Ampahirezo sy ampatanjao tokoa izay Tompo eo am-piandrasana ny fahitananao indray hiverina eny amin'ny raon'lanitra. Handray anay tokoa ianao ho amin'ny fitoerana izay nomaninao, saingy tsy mandray ny olona tsy mibebaka, ny olona tsy mino an'i Kristy, ny olona tsy nanaraka ny fomban'i Kristy ianao, fa anaiky kosa n'ireo izay nanaiky ny rahan'i Kristy ho mpisolo azy, nanaiky ny fisoloan'i Kristy azy teo amin'ny hazo fijaliana ary niala tamin'ny fahotana rehefa nanaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Da io ty namako ty mba hanao izany dingan'izany koa amin'izao andro iainana izao ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy no haniriana hifatratra izany tonom-bavaka sy fangatahana izany. Amen.